NRC zay zany no fanambarana no hitin'ny filohan'ny Republika Andriamatoa Rajonary Mampianina makasika indrindra ity raharam-pirenena ity. Azo heverina fa hitondra faneho-kevitra maro samihafa ihany koa ny mpanao politika, ny mpandinika ny fiarahamonina na ny olo-pirenena tsotra taorinan'izay fanambarana izay hoentin'ny filoham-pirenena izay hoentina amintsika eo ny andindinin' izany rehetra izany amin'ny fampalalam-baovao amin'ny alatsinainy ho avy zao zany no ahitantsika ireo faneho-kevitra samihafa manodidina izay fa mbola ao anatin'izay raha politika izay ihany isika very ny olo-pirenena raha nambarany fikambanana stand up Madagasikara manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena tsy tokony adin'ny mpanao politika nefa fa ny vahoaka malagasy no nateo amin'ny fitondrana ny mpanao politika ka tokony katsaka hatrany ny tombotsoa ho an'ny vahoaka 20 tapitrisa ireo mpitondra. Ny fivoaran'ny toedrara eto amin'ny firenena tokoa dia lasa indraindray very ny olo-pirenena amin'ny akapobeany satria tena misafotofoto tanteraka na zany na tsy zany ara nefa ny stand up tanà dia anisan'ny atao hoe fireikevitra notoaviny ny fanaran-dalàna ka raha mbola tsy misy lalàna miova tsy mbola misy ny ataontsika hoe fiemorana sanatriny hoe zany dia mbola vonona trany ny stand up tanà na zany na tsy zany azy nefa raha-pirenena ny resahana dia tsara ihany no amin'ny maha olo-pirenena no mamoaka hevitra fa somary adinotsika ny antony na tonga atsika mpitondra hitoetra eo amin'ilay fahefana fa lasa atao ohatrin'ny ambo-po izay ohatrin'ny lolo-po ifampiandrasana kendro-toana no to indraindray tena mahazo vahana raha tena voapirofo tokoa fa natokana ho amin'izany fanakorontanana zany reny zavatra ny seho rehetrarehetra teo amin'ny député sy ny fanjakana fohibe reny ka fanentanana maha olo-pirenena aoka re ahifampiresaka isika ahifampitaiza satria tsy afaka hitoetra eo amin'io fahefana io sika raha tsy misy ny vahoaka entina noho zany atao mahazo laka mihitsy ny fijerena ny tombotsoan'ny vahoaka na eo ara ny paipaika politika isan-karazany. Marina fa amin'ny resaka politika dia misy ihany ny paipaika fa saingy tokony ao anaty paika madio ara-dalàna araka ny hoe tandalàna ny firenentsika zay no fanaovana azy fa tsy sanatria kory hifamonoana na hifamitehana na sanatria an'izany tsy fandevy maty mianakavy mihitsy dia zava-doza no mitranga eto amin'ny firenena. Antsoavy natao araka zany efa ny matimatesantsika ny communaly dia raha fizerinay azy tsy tokony ho antony anemorana an'io mihitsy ny zavatra mitranga satria azo atao dia azo atao ny manatanteraka izany.